Faly miarabantsika rehetra indray ho anatin'izao fiaraha-mivavaka izao, izay amerimberenana sy iresana manokana ny amin'ny fitomboana amin'ny zavatra rehetra. Alohan'ny rosotsika lalindalina kokoa dia manasa antsika sahady ary mba hiara iombona amin'ny vavaka izay atao ety am-piandohana. Vavaka izy. Tompo Andriamanitra eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany koa. Saotranao zahay no ity tompo-potoana izay mbola atolotra ao anay ity. Ahafahanay mandray ireo taridalana izay hitarika anay ho amin'ny fitomboana bebe kokoa hatrany. Amin'ny fanatonana anao ary indrindraindrindra eo amin'ny fanandramam-pinoana izay tarihanao anay tsirairay avy sy tondranao anay. Milo lalana amin'ny alalan'ny fananao masina mandrakariva ny anatin'ny fonay tsirairay avy, koa hifantana ao anay arak'izay mahasoa, indrindra ny fiainanay ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Iaraka amaky sahady isika ao amin'ny Efesiana toko faha 4 ka ny andinin'ny faha 5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa mba anaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho an'izay loha dia Kristy. Ity fitomboana amin'ny zavatra rehetra ity, izay tsy maintsy afara amin'ny fifantohana amin'ny Kristy, dia mifanaraka tsara amin'ny fivavahana kristianina. Kanefa eo aloha eo dia milaza izy manao hoe hanaraka ny marina. Ny fanontaniana mazana izay mipetraka dia manao hoe inona ity hoarana ity? Inona moa ilay marina? Amin'ity fotoana ity dia tiako ny anova izay fanontaniana izay, mba tsy hoe inona no hoarana fa iza ilay hoarana. Ao amin'ny Jaona 1:5 ka ny 2:20 dia misy fanambarana izay hitantsika mivaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy. Fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ary efa nomena antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Isika ao amin'ilay marina dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra io. Eto zany ny valin'ny fanontaniana dia tsy hoe zao ilay marina, tsy ilay foto-kevitra aloha, fa hoe iza dia Jesosy Kristy, miainga avy ao aminy. Ka raha misy zany ny fanapahan-kevitra mba hanaraka ny marina, dia fanapahan-kevitra izay anaraka ny Kristy no voalohany. Raha misy ny aorianan'izay dia manaraka aoriana ihany zany rehetra izany. Io Jesosy Kristy io no tsy maintsy ivon'ny lalan-kalehantsika, satria ny tanjona dia tsy hijanona eto amin'ity tontolo izay misy antsika ity, fa fiainana mandrakizay no resaka. Noho izany ary dia manana ny antony manokana isika izay ahafahantsika manindry ny amin'ny hoe iza moa ilay hoarantsika ary inona no antony. Andeha amaky isika ao amin'ny Jaona 1:1 ka ny 9:9. Tsy maintsy manaraka ilay marina isika, ary ilay marina dia tsy iza fa Kristy, satria izao ny fanambarana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena, ka ny marina tsy ao anatintsika. Ny faneken'ny olona iray anaiky an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany dia miatomboka eo amin'ny fanoloran-tenany, miatomboka eo amin'ny finoana zany, ary mitohy amin'ny asan'i Jesosy Kristy, asan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ao anaty. Ity asan'Andriamanitra ao anaty ity dia manambara amintsika ny marina, ahafahantsika manaraka izany marina izany, ahafahantsika mitombo. Satria eto zany dia voambara fa asan'ilay marina ao anatintsika ny fanambarana amintsika manao hoe manana ota isika. Raha ny marimarina kokoa dia zao, manambara amintsika fa mpanota mila n'ilay marina isika. Mpanota mila ny planin'ny fanavotana isika.
mpanota izay tsy mamita tena isika ary mpanota mila famelan-keloka. Alay fisaran-tsaina ny olona anankiray izay ambarany soratra masina hoe mpanota nefa efa manana ny fahamarinan'ny tenany manokana izy, efa tsy mila ny planiny fanavotana izy, tsy mila famelan-keloka izy, de mazava ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny marina aloha voalohany indrindra tsy ao anatiny ary mamita tena ihany izany mpanota izany. Ny tenin'Andriamanitra de milaza fa izaho sy ianao dia mpanota ka ny tsy fanarahana ny marina de Kristy ilay afaka miasa ao anaty dia mahatonga ny olona iray ho tonga amin'ny famitan-tena. Manana ny fomba fiasany Andriamanitra ary ao anatin'izany fomba fiasany zany dia ny fomba fiasan'ilay antsoina hoe ilay mpananatra. Rehefa hiala teto amin'ity tontolo ity Kristy satria namita ny iraka izay nataony teto izy, iraka ho amin'ny famonjena izany, de nampanantena izy ilay mpananatra. Ary mpananatra io de voambara ny tenin'Andriamanitra fa anambara amintsika ny marina rehetra. Koa ny marina rehetra izay ambara ny ity mpananatra ity, ny voalohany amin'izany dia tsy inona fa ny fanambarana ny fahamarinan'Andriamanitra, ny famasinan'Andriamanitra ary ny maha-Andriamanitra tsy to an'Andriamanitra, mifeny zahatra rehetra. Ny marina ambarany amintsika faha3 dia ny mahampanota ny taranak'olombelona, ny tsy maintsy ilantsika mpamonjy ivela ny tenantsika satria tsy afaka mamonjy tena isika, tsy afaka manafaka ny tenantsika avy amin'ny atao hoe nandova fahotana mantsy ny taranak'olombelona, ka tsy afaka manavotra ny tenantsika avy ao amintsika ihany isika. Izany famarinana izany dia miainga avy amin'ny asan'ilay marina ao anaty. Ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe misy fahazavan-tsaina nomena, satria amin'ny alalan'io fahazavan-tsaina io izay natolotry ny mpananatra antsika, omeny fanamasana zany, miasa ao amin'ny fosin'ny saina de ny foibe ny fanapahan-kevitra no ahafahantsika manaiky fa isika dia manaraka ilay marina. Ny vokatry ny famitan-tena izay ataontsika mantsy, zany hoe vokatry ny tsy fanekena ny asan'ilay marina, de ny entomboka avy any amin'ny tsy fanekena ny asa izay ataony, ny fampahafantarana ny marina momba ny momba antsika mihitsy, dia ny filantsika ireo zavatra izay voatonona tetsy aloha, tonga amin'ny antsoina hoe famitan-tena isika. Ny olona iray izay mihevitra fa efa tanteraka dia tsy hitombo intsony. Ny olona iray izay mihevitra fa efa feno dia tsy ila zavatra hafa intsony mba hahafahany mitombo. Ary ny olona iray izay milaza fa efa atao hoe tsy manota intsony, izany no taraiky ao anatin'ny famitan-tena. Zao nefa ny vahaolana izay atolotra mba hahafahana mitombo. Tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika ao amin'ny Jaona 1:2 raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina izy ka mamela izany fahotantsika izany, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Eto dia azo ambara fa fomba anankiray ho fampivelarana ny ara-panahintsika, ny fanarahantsika ilay marina dia tsy foto-kevitra aloha fa ilay marina dia Jesosy Kristy. Manana ny fomba fiasany izy ao anatin'ilay planiny famonjena izay Andriamanitra ray no namolavola izany. Jesosy Kristy no azo lazaina hoe namita izany, ary amin'ny alalan'ny fanamasina de ho tanterahana raha ekentsika amin'ny alalan'ilay fahazavan-tsaina izay atolotra ka ahafahantsika manapa-kevitra andray izany. Ny tanjona dia ny ahafahana mitombo, satria fitombona no ahafahana milaza fa velona ny voary anankiray. Ny zavatra anankiray faha3 ihany koa ao anatin'ity fitombona ity dia izay voambara ao amin'ny Luka 2:2-4. Luka 2:2-4 izay miresaka manokana ny amin'ny fitombony Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra tonga nofo modely ho an'ny taranak'olombelona rehetra,
Ny zaza dia nitomboka ny ahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao anatiny. Raha milaza isika hoe manaraka ny marina dia efa fantatra ary zany fa Kristy ilay marina. Ary ny olona zay manaraka ny Kristy ilay marina dia mamela ny Kristy hitoetra ao anaty, amokatra ny vokatry ny famarinana. Io ilay fahasoavan'Andriamanitra satria Kristy ihany teo maha olombelona azy no efa nanolotra n'izay modely zay. Andriamanitra ray mihitsy, ny fahasoavan'Andriamanitra mihitsy no tao amin'ny Kristy. Ary nampitombo azy fantatsika fa izany fahasoavan'Andriamanitra izany dia nampitombo an' Jesosy Kristy teto an-tany. Ka ny lafiny farafahakeliny izay hitany maha olombelona antsika, ny lafiny ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy mazava ho azy, ary ny ara-piarahamonina dia tanteraka teo amin'ny fitombony zany Jesosy Kristy izany. Isika dia mila izany fitombona izany. Raha toa ka misy tsy tanteraka na dia ny ray ihany aza amin'izy ireo dia mandringa ny fitombontsika. Ilaina ny mitombo amin'ny lafiny rehetra ka ny fahasoavan'Andriamanitra izay ambara eto, izay miainga avy any amin'ny fanekena ilay marina mba hahafahantsika manaraka azy satria hitari-dalana antsika izany marina izany. Ao amin'ny Petera faha 2 (1:9) rehefa miresaka ny amin'ity fahasoavana ity izy dia zao no ambarany ny anaran'i Kristy: fa raha hanananareo zany zavatra izany sady hanananareo betsaka dia tsy havelany zany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo, indrindra amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy. Fantatsika fa ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompo no fiainana mandrakizay. Ary izany fiainana mandrakizay zany dia iomanantsika de ny eto amin'ity tontolo misy antsika ity, misy fotom-pisainana, tsy maintsy manaraka taridalana, ary ny taridalana dia tsy foto-kevitra aloha fa vokatra avy amin'ny Kristy. Vokatra ny fiasan'ny famarinana, zany hoe ilay marina mihitsy no maneho ny famarinany amintsika ka ahafahantsika mahalala ny tsy fahatanterahantsika, tonga antsika ho any amin'ilay antsoina hoe fibebahana marina tokoa. Ary rehefa tonga ho fibebahana marina ny olona iray dia mizotra ho amin'ny fitombona ara-panahy, ary ny ara-panahy zay mitombo ho amin'ny fiainana mandrakizay dia manomana antsika ary miaro atsika, indrindra miaro atsika eo amin'ny fiainantsika ara-nofo mba tsy fanohitra amin'ny ara-panahy. Misy fotom-pisainana maro amin'izao fotoana izao, enina dia eo anivon'ny fiangonana aza, izay azo lazaina hoe ilana fanamboarana, fanavaozana avy amin'ity fomba fijery fitombona ara-panahy ity. Fantatsika izany satria iainantsika ny anaty fiangonana any. Mety mahazo andraikitra ny olona anankiray satria ny fiangonana moa dia natao hitory ny filazantsara. Izany andraikitra zany anefa raha toa ka tsy ny ara-panahy no andraisana izany, tsy ny fotom-pisainana ara-panahy fa ara-nofo fotsiny, dia ho lasa toerana izany andraikitra izany. Ilay iraka zay atolotr'Andriamanitra ho fitaizana ny fiainam-panahintsika dia lasa toerana ka hiedina izany. Indraindray mety mampireare antsika ary mitarika antsika amin'ny fiainana izay mitondra ny ara-nofo hifanohitra amin'ny ara-panahy. Ny tanjon'Andriamanitra raha nanome ny fahasoavana izy ho amin'ny ara-nofo dia toy izao no fanambarana ao amin'ity Tos 2:1-12: fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Tombotsoa izy io fahasoavan'Andriamanitra io izay miasa famonjena anem-posy ao an-tsain'ny tsirairay amin'ny alalan'ilay fahazavan-tsaina zay atolotry ny fanan'Andriamanitra, dia haitsika ny manaraka ilay marina dia Jesosy Kristy. Misy vokatra ara-panahy izay mitaona antsika mba tsy hampahazovana ny filan'ny nofo fa hahafahantsika kosa mitombo ao amin'ny sehatry ny fiainana ara-panahy, ka izany ara-panahy zany no mibaiko sy manampy ny ara-nofontsika mba hifanaraka aminy. Tsy zavatra vitan'ny ara-nofo ny andeha irery fa mila ny fanampiny ny ara-panahy. Kanefa tsy maintsy manapa-kevitra isan'andro isan'andro isika amin'ny alalan'ny vokatry ny fahasoavana zay atolotra amin'ny alalan'ilay marina dia Jesosy Kristy. Ny tompo Andriamanitra anie, izy ihany koa ilay tompon'ny fikasana tsara rehetra ho antsika mba hanampy, ary isika kosa
amin'ny alalan'ny fahazavantsaina zay atolotra dia anaraka ilay marina tokoa. Andeha hoentsika ambavaka izany koa manasa antsika indray ary mba anokana fotoana iombona amin'ny vavaka izay atao. Tompo Andriamanitra eo misaotranao zahay noho ny pilany famonjena izay manolotra ho anay ny vahaolana manoloana ny famarinana momba anay, ny maha-olombelona izay tsy tanteraka mpanota kanefa irinao anana fiainana mandrakizay. Tsy maintsy ilaina ny fitombona ara-panahy, efa nomenao ny vahaolana Tompo de ny fahasoavanao zay azo ekena amin'ny alalan'ny fahazavantsaina omena miasa ao amin'ny foibe ny sitrapo ampio izay tsirairay avy mba homora tarina ahafahanay manaraka ilay marina naiza naiza, ka ny fiainana ara-panahy izay tianao hitombony ny tsirairay avy dia hitondra sy hitaridalana ny fiainana ara-nofo ihany koa, tsy hifanohitra amin'izany ara-panahy zany. Ary mino sy mahatoky izay Tompo fa ny asa zay ataonao anatinay tsirairay avy ekenay amin'ny finoana dia anala ireo izay mety manavesatra anay tsy handroso, manala ireo izay rehetra sakana tsy hahafahanay mitombo ao aminao. Tompo malalo apetraka eo ampelantananao ny fanandramanay tsirairay avy, ka ny sehatra rehetra zay ilana izany fitombona izany, toe-posy toe-tsaina vonona ny anaraka ny marina dia ho tanteranao amin'ny fiainanay zany, omemboninahitra ny anaranao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, zay kosa hita fifaliana. Tonoina ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ary manasa antsika indray mbola hiatrika ny fotoana toy izao rahampitso ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo. Amen.